sikariana amin'izao alatsinainy fatelopolo volana Aogosta zao. Voly atao tranon'Andriamanitra ray antsika isika no ny fidiamana ny zanany Solovely Paul Xavier Taratra. Ry havana tsy lasa izy tsy akory fahalasana amin'ny ray, tsy lasa izy tsy akory fa lasa anao izay fonenany mandrakizay. Amin'ny fotoana tahaka izao ihany tsy mandreraka anay ny mampatsiahy tena mpanampin'Andriamanitra nanana tena izy azy koa teo tontolon'ny kristianisme manerantany. Ho le mpanampin'Andriamanitra io hoe un jour vous entendrez que je suis mort, n'en croyez rien, n'en croyez rien. Dites simplement qu'il a changé d'adresse. Ry havana, pasteur Solovely Paul a changé d'adresse. Tetia Tanas tetia Koraotra, tany Orléans, à l'église any Lanitra, eo ilan'ny ray. Ary tondrito isika ry havana isaota sy itoeran'Andriamanitra. No nananantsika azy eo na ho fianakaviana namana, eo zahay any sotikiala izay tandremany nandritran'ny telopolo taona amelany mamy sy ny firy maro no misikaka n'izany hoe arepana zahay mitombo tamin'ny alalan'ny pasteur Solovely Paul zany. Tonga Jesy Kristy Andriamanitra, tonga koa isika lavana hitonga mivavaka ny fianakaviana. Fa natohina fonantsika lavana dia tena mangidy ary manglifena zany fisarana ety an-tany zany no fahafatesana. Dia miravana arao miarahana tompontsika manona nareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Tsara isika havana hiantso sy hiverana. Hoy ny soratra masina, ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy, ary samy manana ny andro avy amin'ny raha rehetra aty ambany lanitra. Ao ny andro aterahana ary ao ny andro hafatesana, ao ny andro ambolena ary ao ny andro anodana na ambolena, ao ny andro hitomaniana ary ao ny andro himezana, ao ny andro hisaonana ary ao ny andro andihizana. Ny zavatra rehetra ny samy nataony miendrika amin'ny fotoana avy, ary mandrakizay efa nataony tao ambony ka tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Amen. Oh
irane mpamonjy zany no vavaka mipololotra avy any anaty fona ilarina midera ny anaranao zahay tompo, midera ny anaranao zahay, satria ny anaranao ary ny anaranao rery no anarana nomenanay ety ambany lanitra ahazoana famonjena. Ny anaranao rery ho an'izay mandray azy no hidira any anaty. Koa mankasiaka tanao zahay fa fahasoavana no nahatonga anao ampafantatra anay. Ny anaranao ary fahasoavana no mbola hoe mikasehany finay andraisany an'izany anarana zany. Andriamanitra velona ianao tompo ka miteny aminay, mampatsiahy ianao, mampatsiahy anay ianao fa ianao dia ianao no miazo ny zavatra rehetra eo am-pelantananao. Ny andro atyranay, ny andro afanesana eo am-pelantananao zany, ary misotra ny anteninao milaza hoe ny zavatra rehetra dia nataonao mendrika amin'ny fotoanany hafa. Misotra ny amin'izany teny mampiona sy mampahiry anay zany, manazava anay ny fombanao sy ny fisainanao. Zao no mahasoa ny pastera Soler Paul, dia zao no nakanao azy. Zao no mahasoa ny fianakaviana, zao no mahasoa ny fiangonana ho aterainay ianao hoe ankarazanay ianao. Ary aoka zao fotoana izao tompo malalo areresana koa ny teny ampatsiahivana anay fa hoe zay reto hoe ka vahiny sy mpivahiny ianao ka mandalo zahay, ianao mandahatra ny zavatra rehetra, ianao efa nametra ny isan'ny andro andalovanay teny tany, ianao efa nanendry ny volana andalovanay ety. Ary zahay anio 23 dia misotra makany fefy sy efa mba napetraka ao anay koa, ary fefy tsy azo loara. Ka io izay tafananao ny Andriamanitra velona, ka io teny rehetra fampetreretana anay ny amin'ny antom-pisinay, ny amin'ny fifandraisany aminao, ka io ny teny fampionana anay rehetra velona. Samy mivavaka tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mipetraka ny fiantsana. Tenao dia hainao any mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny rehetra. Dia matomboto ny fanaonao fa vonona eny
ary indrindra ankatolo izany izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tentona nofo ka lona taminay, no anakinanay ny vatakay. Amen. Sokafy ilay olona dia salamo fahenana amin'ny folo. Atonga ny anjin'ny fahafito, ajano ny anjin'ny faharakabefolo. Salamo fahenana amin'ny folo. Atonga ny anjin'ny fahafito, ajano ny anjin'ny faharakabefolo. Dia ho tohizantsika ao amin'ny filazantsara masina araka amin'izao. Zao na toko fahaefatra ambin'ny folo, anjin'ny voalohany, ajano ny anjin'ny fahafito. Filazantsara masina araka amin'izao na toko fahaefatra ambin'ny folo, anjin'ny voalohany, hatramin'ny fahafito. Ary ny faranana ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paolo ho an'ny Kolosiana toko fahatelo. Atonga ny anjin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Dia tohizana ny anjin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Kolosiana toko fahatelo, anjin'ny faharoambin'ny folo, ajano ny anjin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary dia tohizana ny anjin'ny fahatelo ambin'ny folo, ajano ny anjin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany izao avaky azy amin'ny namandro. Misaotra an Jehova izay manome saina ahy. Ary amin'ny alina azy dia manana trano fo. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova. Fa eo ankavanako izy ka dia etsihany gozogozo. Izany ny fanin'ny foko sy ravoravon'ny fanahy. Eny, ny nofoko aza mitoetra sy mananay ahy. Fa tsy foinao ho any amin'ny fiainatsintany, tsy amelan'ilay masonao ho latsaka ho latsaka. Ampahafantatrany maranay na ianao, fa avoisan'ny faliana ny eo anatrehana. Ary ny fahafinaretana no tananao ankavanana mandrakizay. Aza marehana minoa n'Andriamanitra ary minoa ahy. Ao an-trano manokana misy toerana maro. Raha tsy izany dia eny fanlaza tamin'Andriamanitra. Fa andeha hamotra fitoerana ao anareo. Ary raha andeha hamotra fitoerana ao anareo, dia eo amindray ka handray anareo ho any any. Ka izay toerana. Ary fantatra kokoa ny lalana amin'izay alena. Ny Tomasy tany. Tompo, tsy fantatra izay alehanao, ka ataony ahoana ny fahafantatranao ho Jesosy tany. Izako ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona nakainana ray afa-tsy amin'ny lalana. Raha nahafantatra ianareo, dia ho nahafantatra anareo. Ary tamin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Koa mitafi fandrapo sy fiantrano, famoram-panahy, fanetretena, fanomem-panahy, fameferana, araka ny fidin'Andriamanitra sady masina no malaka. Ny famefetra ka ny famelareta ianareo. Raha misy manamarena amin'ny sasany, tahaka ny namelany tokony erokareo no aoka mba hamelanareo kosa. Ary aoka omen'izany rehetra izany ny fitiavana fa feno ny fahatanterahana izany. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny foko tahaka ny an'ny toko fa tsy ho an'ny olona. Satria fantatrareo fa ny tompo no andraisana ny tova ho valina. Fa manompa ny Kristy tompo ianareo. Ray masina, manasina fahamakina, fitsenana ny ten'Andriamanitra
resika iantsangana anatafiraka izaka. Ianao mampaharitra ny anjarako, ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra
eny manatova-tsara. Ny fanamitoana iliavana hitarikitsika ary ampionnantsika ny finoana mba ananatsika fahantenana ao amin'i Jesosy la efa mitsangana tamin'ny maty ary mitarikitsika amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Ny salamo fahaenina folo ary ny famporana eo amin'ny solamandry dia salamo entin'ny mpanoratra maneho ny fahatokian'Andriamanitra eo anatrehan'ny fahoriana ary eo anatrehan'ny fahafatesana kokoa azy. Taratra eto amin'izao andiny ny fahadimy sy ny fahaenina manoloana antsika izao fa ny mpanoratra ity salamo fahaenina ambin'ny folo ity dia feno fahatokiana an'Andriamanitra amin'ny fiainany manontolo eny na dia ny ao ambadika ny fahafatesana azy. Mpanao salamo maneho ny fitokiany an'Andriamanitra amin'ny fiainany manontolo na dia ao ambadika hita sy ny ankehitriny azy. Jehova no anjara lovako sy kapokako, ianao mampaharitra ny anjarako, ny voafaritra ao anjarako eo amin'ny tany mahafinaritra eny manatova-tsara. Matoky an'Andriamanitra. Jehova no anjara lovako sy kapokako. Ny anarana hoe Jehova dia anarana nambaran'Andriamanitra tamin'i Mosesy rehefa niantso Mosesy hitarika ny zanak'Israely hivoaka ny fanandevozana tany Egipta ary tariana ho amin'ny tany famparantenana izy ireo. Midika hoe izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Raha izany no atao milahatra amin'ity fanambarana mpamosana amin'ity dia antsoahana ny filazana hoe ilay izy rizay ka ho mandrakizay ho anjara lovako sy kapokako. Ilay mandrakizay ho anjara lovako sy kapokako. Ilay Andriamanitra ho anjara lovako sy kapokako. Ilay maharitra mandrakizay ho anjara lovako sy kapokako. Raha miteny hoe anjara ao amin'ny soratra masina dia ilazana zavatra tsara sy mamy tahaka ny fitenena hoe anjara mofomamy ny olona anankiray. Ny teny hoe lova dia hitantsika misongadina ao amin'ny fizarana ny anjara-tanon'ireo taranak'Israely foko 12 tamin'ny andron'ny Josua. Natolotra ho an'ireo olona izay avy namakivaky ny tany efitra misedra aty ary feno fankatoavan'Andriamanitra izany lova izany. Raha miampito amin'ny testamenta vaovao indray, ny lova dia raisitsika ao amin'ny Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Ny lova amin'izany dia tsy inona tsy akory fa ilay fiainana mandrakizay. Hono Romanina 5:7. Ny zanaka dia mpandova sady mpandovan'Andriamanitra no mpiara-mandova amin'ny Kristy. Amin'ny maha-kristianantsika dia omena toky isika fa manana anjara lova miaraka amin'ny Kristy dia mandrakizay fampanantenan'Andriamanitra antsika noho i Kristy nandresy ny fahafatesana. Ny mandrakizay no anjara lovako sy kapokako hoy ny mpanao salamo. Raha manarara rehetra amin'ny tompo rehefa misy olona mitomandry mazana ny fanontaniana izay tonga ao an-tsainy maro dia hoe filotoana moa izy. Ny mahasarika ny mason'ny mpamaky ny taratasy famparezana dia ny taona
nahetany nahaveloman'ilay no dimanche. Ary amin'izany dia samy anana feteny isika, na zaza mena vavy, na tanoa eritrerona, na ray aman-dreny, na zokilona fotsivolo, no dimanche manana feteny isika. Fa mienina mieto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary izany no tsy maintsy ombonantsika hevitra amin'ny mpanaosalama eto amin'ny sanana fahenambin'ny folo ity. Raha manao-tamerina ny fiainantsika lasa, raha mieritreritra ny 20 taona ny ainan'ny ray aman-dreny izay lasa namondomandry ankehitriny, izany tsy maintsy iheverantsika ny teny mpanaosalama. Ny mandrakizay no anjara levako sikapokako. Tsy manana anjara lova eto amin'izao tany izao isika. Mametraka izany ny ray aman-dreny, mieritreritra amin'izany ireo manana ny tanàna. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra dia mazava ny anjara lovantsika dia ny mandrakizay. Jehovah na izy hatrizay ka ho mandrakizay no anjara lovantsika sy kapokantsika. Hoe kapoka dia tena fiainanao andavanandro toy ny sakafo fotom-piainanao. Koa tsy hoe resana ny mandrakizay satria misy olana fa diniana indrindra koa izany eo andavanandro fiainanao. No tena efa misaintsaina mandrakizay n'Andriamanitra fiainanao. No dimanche dia efa lasa rahateo, araka ny natsitsika ny tanjona hatrany am-piandohana dia miva adresy izy. No dimanche dia efa miditra rahateo mandray anjara lovana. Fa isika dia taona isaintsaina kosa hoe manao ny anjara lovanao ao amin'Andriamanitra. Efa mataika, efa miona tsara ao amin'i Jesosy Kristy, lay matoa amin'ny maty. Maty ary nitsanina tamin'ny maty ve ny anjara lovanao. Mamakivaky ny fiainana andavanandro isika, tena saintsaina ny mandrakizainao. Mamakivaky ny fiainana andavanandro isika, hevery ny mandrakizainao dia mety. Ary ny aoriana izao hita izao. Mba eo mpanaosalama koa isika, ka hiteny manao hoe Jehovah manjara lovako sy kapokako. Tena fiainanao dia mety ny mandrakizay, ny fiaranao lalana amin'Andriamanitra, na amin'ny fotoana manahoana, na amin'ny fotoana manahoana, na aiza, na inona ny trano eo amin'ny fiainanao. Ny mandrakizay dia atolotra Andriamanitra ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Saintsaina izany andriana. Ny faharoa, ianao mampaharitra ny anjara. Ny voabolana hoe mampaharitra dia ahitana taritra hevitra manao hoe fikojana. Mikojakoja ilay anjara mandrakizainao Andriamanitra. Ianao no mampaharitra ny anjarako. Tena kojakojain'Andriamanitra io anjara lovanao, io mandrakizainao io. Eo amin'ny tontolon'ny fambivana, lasa ny ray aman-dreny dia apetrana eo ny lova. Ny mpandova mety lasa lavitra dia lavitra tsy mahita koa hoe manahoana ilay lova napetraka ny ray aman-dreny. Fa eto mahagaga araka n'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy no mikojakoja, mandray atana sy mikarakara ny lova izay napetrana. Ilay mandrakizan'Andriamanitra napetrana ny lova isika, zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, dia kojakojain'Andriamanitra sy averany leva na andalo izany, tsy averana ho setrasetrain'ny fahoriana, ho setrain'ny fahafatesana ka ikoroso zany. Andriamanitra mihitsy no mikojakoja ny mandrakizaiko sy ny mandrakizainao. Ianao mampaharitra ny anjara. Miazo mamafy ny teny fampanantenan'Andriamanitra ny mandrakizay koa isika riamina ety an-tany mpiazakazana. Fa ao an-tsarontsika
fa Andriamanitra dia miazona mafy ny anjarantsika tsy ho very. Araka ny teny fampanantenany aoko mahatokatra amin'ny fambatesana ianao dia omemanao misatroka voninahitra ny fiainana. Ry havana manaratra ao mitombo mety ho simba ny lova fa ny fampivana ny fiainana mandrakizay ao amin'ny Kristy dia tena eo mamperaka n'Andriamanitra ny fikojana izany. Tsy rava ny fizaham-toetra, tsy leo ny fakapanana ary voatahiry ao amin'Andriamanitra ny anjaranao. Izay antsonanao dia ny atoko ho an'Andriamanitra fa mitahiry izany anjaranao izany izy ka eo mpamasalama hoe ianao mampahatra ny anjara. Fa anjara na lova manahoana moa izany mandrakizay atolotr'Andriamanitra ho antsika izany. Ny andiny fahenina ny voafahatra ho anjara koa dia eo amin'ny tany mahafinaritra eny mananova tsara. Tsara ny mandrakizay Andriamanitra, mahafinaritra ny mandrakizay Andriamanitra. Izany ny famaritana salama ny endriky ny lova omen'Andriamanitra. Mety ankafy ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ianao ary miezaka hikarakara fahasalamana, hitsabo, hitahiry ny fahavelomanao, hampaharitra anao. Mahatsiritra hoe vokiandro efa mitsidika ny fahazan-taona. Soatsika izany tsara sy mahafinaritra lavitra izay hankafizao eto amin'izao tontolo izao anefa. Ilay lova omen'Andriamanitra, ilay mandrakizay Andriamanitra, ny voafahatra ao anjarako eo amin'ny tany mahafinaritra eny mananova tsara. Mila mahazo antoka ny fahatsaran'ny fiainana aorian'izao izao isika riamina. Ary ao amin'ny Kristy miantoka omenanao ny amin'izany fahatsaran'ny fiainana aorian'izay hita sy azo-tsapahitanana izany. Kristy iray efa maty sy mitsangana tamin'ny maty. Kristy iray efa velona mandrakizay. Toetra eo ankavanan'Andriamanitra hanolotra ho anao tsara lavitra. Voavaky teo amin'ny jaona toko 7:10 ny fampanantenan'i Kristy ho an'izay mino. Aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra noako ao an-trano indray misy toerana maro tsy izany dia falaza taminareo fa andeha angoatra fitoerana amanareo ao izay toerako mitoeranareo ilay tsara lavitra. Rehefa noman'Andriamanitra ho an'izay rehetra mino aza vela hodesantsara izany ihany. Ny fodimandry midiray mandreny ara-panahy mitaiza olona maro mifikitra ny Jesosy Kristy loharan'ny-piainana itỳ dia ampieritreritra ny mandrakizay Andriamanitra araka ny teny izay nambaraka amintsika miankina tamin'ny Salamo 1:10 sy ny 1:5 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo Jehova manjara-lova kosa kakokako ianao mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ny anjarako eo amin'ny tany mahafinaritra eny mananova tsara. Samboviary fa faran'izay manitra indrindra isika raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika any Kristy. Mananova tsara ao amin'ny toko isika matoky. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
eo navavaka izy. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsirana tena maty. Amin'ny finoana ilay tany mahafinaritra fiainana mandrakizay ampanantenana amin'ny rehetra. Amin'ny finoana fa tsy izao efa masao no farana ny tsara indrindra fa ny ao aminao ilay lovo sy anjaratsara aminay mety ilay manantona anao ankehitriny ray fa tsara ianao ary velona ny teninao, velona mandraka izay. Raha dia mahatsiaro fahabarangana izay, mahatsiaro haleloha satria ray aman-dreny olona namarika ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny ankohonana, ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny fiangonana masina maneran-tany no mandao anay. Dia ny kosay fampoanay ny tena. Ary ianao efa nampianatra ny efa misaotra amin'ny zavatra rehetra. Fa izany misikapon'Andriamanitra ho anareo Kristy. Ko misaotra anao izay tonga. Misaotra indrindra satria tsy diso anjara izay tamin'izany manokonao izany. Na sotra sy eny mitaranaka amin'ny fandihy, na soa tamin'izany eritsekena, na soa tamin'izany telopolo taona ity fiangonana itsikely sotro fitiavana ity. Koa mitondra ny finoana sy ny fanantenana anatreny mahatrany izay, tsy hiala aminao, hitoetra amin'ny teny fikasanao, dia mandrakizay ilay fiainana mandrakizay. Ampaireny izay rehetra mitanonity, ampitrakao izay rehetra mahatsiaro fahabangana satria noviandry. Pampaitao kosa izany mandrakizay ianao mahafinaritra izany. Ilay fiainana mandrakizay santarina teny ity ka tsy tokony alay tena tahaka ny sasany izay sy tsy manana fanantenana. Tompo, ianao izay mahatondra ny fiainany tsirairay amin'ny lalana sy fomba mahagaga, mitahiry anay rehetra ao amin'ny fahasoavana, fa ampo anay ny fahasoavana, fa ny herinao dia tanterahina fanome. Ko ny voninahitra atolotra anao ray avy amin'ny teninao, avy amin'ny fanomezanao tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Ary indrindra mbola nakambanana aminay tamin'ity andro ity mba hamelomana ny fononay sy ny fanantenanay. Fa manarana Jesosy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty ary fanantenanay no fanomezan'ny vavaka isa. Sotan'Andriamanitra isika riavana no famondrampony izy nametrana zao fotoana izao namanavavaka izy ka tontosa soana tsara izay tapany voalohany amin'izao fampomevavana izao. Ny texte, ny hira rehetra natao dia naraina avy amin'ny programa izay natao tany amin'ny EPDF tany Frantsa izany hoe texte ary hira amin'ny fidinin'ny fianakaviana. Ny fianakaviana dia namela firarakitra ary dia efa anetera-tana ny tokony texte izany riavana. Fa ny mampahafantatra antsika ny anarana izay nanampy anay hanatotosa izao fampivavahana izao, ao ny pasteur Rahavonjanahary Dieudonné
avy eo amin'ny FJKM Emilia Tsiatosika, izy moa no mivavaka sy namaky ny teny soratra masina teo. Ao ihany koa pastera Razafindrabe Sofomanga Haga, avy amin'ny FJKM Antsamahafoza Finoana, izy no mivavaka taoriana teo-teny ary mitondra ny tenin'Andriamanitra teo dia pastora Andrianomanana Miaso avy amin'ny FJKM Ambodimita Betera Firaisana. Izy dia mpikambana ao Braony sy Mandabaritany Antananarivo Andrefana ihany koa. Samy zanak'izy mpikambana izy temenanareo aho, tena hoe samy taizan'ny pastera Solepaoly. Miaraba anao pastera izay ombona amin'izao fampiram-pivavahana izao aho. Miaraba any pastera Rasengasina Lala izay miaraka amintsika eto koa amin'izao fotoana izao. Toy izao ny fandaminana eo am-piravana rehefa. Rehefa vita ny favakamangina dia mangataka faharetana amintsika fiangonana. Fa isy sotenan'izy fitiavana Andriamanitra fanefa Randerandaina sady coach ny zanak'Ampelezan'izy fitiavana izy ary no tsy afo momba ny pastera Solepaoly. Aorian'izay tsy azay dia misy sotenan'ny fianakaviana nangataka handray fitenenana. Tsy dia misy tsony ny fitenenana anatin'ny FJKM nefa tsy nampahafantarina azy angamba fa hoe tsy misy mandray fitenenana atao sy fandaminana FJKM zany fa ny tena aloha zany androany. Ao zany tsy dia ao ny sotenan'ny fianakaviana dia ny farany anatotosa ny famangina ny fianakaviana ny SPA-ADIS. Dia rehefa izay ny fitariavana dia toy izao ny fiarantsika raha tranon'Andriamanitra. Ny fianakaviana no miolana antsika mba ho raisintsika tany amin'ny riam-baravarana février dia manaraka izay pastera sy ny diakôna dia manaraka ny fiangonana. Mitsangasika iravana manomia fa. Amezana ny afatra ny tompo atsika fiangonana izao atoandro izao. Ary ny finoantsika rahateo dia finoana mifaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly hoe fa Kristy no antony avelomao ary ny fahafatesana no azo totombony.
kanefa raha miveka mify no avokarany azy dia tsy hitako izay fitiako fa sanganena eo anelanelanizy boroa maniry ary ka ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Tsisy olona ho ary amin'ny tany mahafinaritra tao ihany raha tsy mandalo fahafatesana fa ho antsika tahaka ny pastera Solepaoly izay nitomandro ny tombo dia fiaitana amin'ny tany mahafinaritra, fiaitana amin'ny tsara lavitra, fiaitana amin'izay azahoana tombony fahafatesana teny samy finorenana. Tanteraka aminareo any nitsodrany tonono ny anaran'ny tompontsika mitay anao ny tombo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tombo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tombo ka mameno fiadanana. Amen. Ho an'ilay Andriamanitra velona irery aneho ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.